dia faly miaraba antsika indray tomboko vavy sy tomboko lahy mpanaraka amin'ny fandarana solanga eto amin'ny pj vaovao 24/7 misaotra anao misafidy hatrany ny anaraka ny fandarana araka nefa nampahalalana antsika dia andriamatoa Andriambolanarivo Parsoa no vahintsika izy no ben'ny tanàna any Imeritsy Atosika. Miaraba anao andriamatoa ben'ny tanàna. Miaraba anao na manatso Aravozanary, miaraba manokana ny solanga ny vaovao 24/7. Miaraba tompoko. Ya. Sambany ambana indray ben'ny tanàna ary ben'ny tanàna ndraisiko dia ben'ny tanàna n'Ambanivohitra zany commune rurale fa manino Imeritsy Atosika hatramin'izao mbola rural nefa efa ngeza be mbola tsy ampy ny foto-drafitr'asa. Ao anatin'ny 2014-020 2014-018 dia efa mahazo anarana izy hoe commune urbaine fa zany hoe tsika moa indraindray ny sarety mandeha alohan'ny omby ny anarana tonga fa ny infrastructure appropriée amin'izay mbola tsy eo. Izy manao le infrastructure mazava ho azy ny fanjakana. Mazava ho azy satria avy amin'ny fanjakana io politique générale de l'État dia tokony izy aloha no mametraka ny infrastructure appropriée amin'izay satria rehefa commune urbaine izy tokony misy perception principale ny resaka brigade de gendarmerie ny resaka tsy tokony poste de police fa tokony commissariat de police zany rehetrarehetra zany mila enti-manana ara-bola daholo dia mety mipetraka le anarana 2014 fa ny mandrindra anazy amin'ny ankapobeny dia izay mbola procédure rurale izay. Zany hoe mbola raha mitena ny ohatra hoe poste de police nefa efa tokony commissariat. Mahatsapa ve nga maire hoe tena tsy ampy mihitsy zany ny agent de police ao Imeritsy Atosika. Mazava ho azy rehefa mba mifampiresaka matetika izay sy ny tompon'andraikitra ny chef de poste na gendarmerie dia matetika resaka tsy fampian'olona eo koa ny resaka matériel dia rehefa mba mivory amin'ny monsieur le maire ka mba tafiditra dia mba alefaso foana mba mila élément kely indray hono zahay eto hoe mba pipina kely ny élément satria tsy maharaka nisa. Dia rehefa miresaka amin'ny aty ambonimbony ianao mahazo valo teny mahafapo ihany sa dia voaray ny fangatahana. Izay zavatra zay manko resaka teknika sy resaka gestion tsy resaka politika dia tsy mifangaro zany le izy. Hatreto kosa aloha rehefa mba misy ny fangatahana sy ny feo atao amin'ny tompon'andraikitra isana ambaratonga mahakasika an'izay dia mba misy voavaly ny hetaheta kely. Ya. Fa tena mety voavaly be mihitsy le izy rehefa tonga ny tanamasoandro. Ny fandraisan'izay amin'ny tanamasoandro moa tsy dia hita loatra hoe manakory satria ny projet ana tanamasoandro nge promotion na nouvelle ville zany hoe tsy projet à court terme fa projet à long terme ary na ny fomba nitenenana azy tamin'izany fotoanandro ara nge tahaka ny hoe en une année mety mavita 10 000 logements raha tsy diso anisy an'izay information izay tamin'izany fotoanandro fa nisakasakananareo za tsy miteny enao fa mimponina be dia be no ohatra manakatsakana ny tanamasoandro. Za vao vidim-bahoaka ny fomba fiteniko matetika dia hoe aleoko alan'andrina tsy izay alam-bahoaka satria tao amin'ny vahoaka ny voaka satria za tsy olom-botendry. Ny nampianariko ny olona sy ny hevitra ijoroako mahakasika ny tetikasa tanamasoandro dia tsy sakana tsy tohana fa kosany ilay procédure ny expropriation tsy mifanaraka amin'ny rariny ozy satria hafa ny côté légitime hafa ny côté légal satria 980 hectares ny tanamasoandro 340 hectares nefa ny terrain tsy misy ady sans conflit zany hoe mba hamenona an'izay dia mila 700 hectares. Ireo tany ireo ilay anaovana expropriation zany hoe ozy izy zahay 67 hectares ary nge navita tanàna betsaka maninona raha tomboka aloha amin'le 340 hectares dia mba mandeha eny mbola tokony atao daholo misy enquête préliminaire tokony atao na socio économique environnementale tokony atao fa maika be anao l'expropriation satria tsy fantatro inona ny antony dia izay zavatra izay kosa maharary dia ozy izy izay hoe tsy sakana amin'ilay projet tanamasoandro tsy manana fahefana amin'izany ny teny fa fotsiny hoe ny tanin'olona aloha azalaina aloha tsy miditra amin'izany expropriation izany fa ny fiainany raha malala fa sarotra. Ingamera tanàna vaovao izy isika ilay tanamasoandro izay raha teo moa ny an'ny fanjakana zany hoe rehefa mamono 67 hectares mantsy nalaina ohatra iny nge habitation fotsiny natao tamin'ny 67 hectares ohatra fa ty tena tanàna sekoly ministère rehetra raha toa ifindreny donc mila ngeda be le izy. Marin'izay tsy nazavainareo amin'ny vahoaka sa tsy nazavain'ny fanjakana tamin'ny vahoaka zany resaka zany. Zay no ke tsy sakana ao anatin'le izy azavaiko tsara le izy. Tsy adala zay hoe manakana fa-pandrosoana
fa ny filozofia nitondrana anazy hatramboaloha mihitsy no indro be amin'ny mpandrafitra fa tsy indro kely mpandrafitra satria zao ny projet natana-masoandro voalohany nge dia tetsy ambotro manjaky parvoi médiatique no nahenonay fa tsy officiellement hoe afindrana miaritsy atosika tampoka hony parvoi médiatique tsy mbola nisy akory ny fifampiresahana amin'ny fomba ofisialy dia tonga tamin'izany izy mbola 1400 hectares dia rehefa nandeha teny zay isyny tompona ndraikitra nijery fotony na ry zareo arynge convaincu expropriation ny elantsika teny ambotro manjaka mbola hiditra amin'ity indray ve ty manahirana be fa io moa ny filozofia nitondrana an'le izy hatramin'mboloha mihitsy no indro mpandrafitra zay ny anankiray hoe parvoi médiatique faharoa io nge misy lalàna amin'ny fieny resaka expropriation dia apetraka foana le hoe rehefa tsy mety aminareo dia mitoriny fanjakana hitory fanjakana kely ny finoko hoe aresy any amin'ny conseil d'état ve aresy any amin'ny tribunal administratif ve ny vahoaka madinika raha anaraka n'le procédure légale satria raha nihetsika ataon'ny olona aloha dia aradrariny ny fomba etsehany fa tsy hoe amin'ny fomba ara-dalàna satria raha amin'ny fomba ara-dalàna dia za mihefitra hoe misy foana amin'ny manœuvre sy ny ankolaka ambadika ao anatin'ilay dedikasa ka zay mahatonga namanindro hoe tsakana amin'ilay izy fa fotsiny farafaratsiny atomboa eo amin'le 340 hectares aloha fa misy acceptation psychologique an'ny olona foanao rehefa tena atao le izy fa tsy alefa le resaka be hatramin'ny voalohany hoe anao an'izao dia anangana an'izao dia mampanofinofy an'le olona fotsiny nefa le fiainana iraha malala eto Madagasikara éradication na pauvreté aloha ny tokony lari-pamena fanalana ny olona mifantrana ny hoanina androany tetavina rapitso ny tsy fandripalemana iraha malala mitaitaina ohatry ny sobakagamodiriana mbola miampy ihany koa ny hoe tany fivelomana tany fipetrahana fasandrazana ho alaina ono ngabe ialako tsiny fa mahalana ako vao mandalo amin'ny faritra iny fa mandeha ny olona dedikasa remblement déblement no hitantsika ao amin'izao dia butumage kely na tsy fantatro za moa tsy dia mialatsiny tsy hoe sanatriny vava arrogant na miavinavina fa sendra ao anatin'ny circonscription tena moa dia misy fotoana mitety fokotany dia mahita fa tsy dia tena hoe mahita akory hoe misy zavatra misongadina be fa ny mampatahotra izay tsindriko kely eto amin'ity fandarantsika ity izay isorana anareo moa mampita an'le izy matanjaka loharano be sy resaka nappe phréatique itoeran'io le ananganana an'le izy eny tompoko zany rehetrarehetra zany tsy fantatro hoe fananaovana tena étude rigoureuse na fanadihadiana lalina amin'ny resaka ara-tontolo iainana ve ny loharano mipotra avy amin'ny tanimbary io dia amin'io toeran'io dia mamelona tanimbary amina hektara mamelona olona amanalina ataoko mihitsy amanalina satria mety tsy mipetraka eo izy fa eo mieritry atosika izy mipetraka fa ny toera-pivelomana sy ny toera-pampileny eo dia raha alaintsika saratsaina io rano io dia fanaovan'ny olona voliavitra zany hoe le tena ambanivohitra kely le manao culture de contre-saison izy tsika na voliavitra araka ny teneniko teo efa manombonomboka an'izany fa ny amo le hoe voliavitra azy dia isan-karazany kely be dia be voatabia tongolo arak'izay teninao zay inona le tiako resahana loza mitatao be ny fametrahana fototrafitrasa na fanajariana tsy mirindra eo ambonin'ny toeran'io satria mety hisy fiatraikany amin'ilay loharano ao ambany ao dia ny tiako tenenina efa misy fiarin'ny olona eo zany hoe fidiram-bolan'olona mahazatra amorona fidiram-bola hafa indray ve amorona ara-toekarena sy ekonomia vaovao indray ve fa tsy ny fiarinan'olona efa misy eo no tokony azahana hatsaraina ka manahy mihitsy aza anairako fa raha tsy ampy ny fanadihadiana ara-tontolo iainana sy ara-teknika amin'ny lafin-javatra rehetrarehetra mety eo ny spécialiste mety misy spécialiste amin'ny resaka hydrologie sy ny sisa mampanahy be no avin'izany loharano zany satria tena matanjaka akoatran'izay loharano zay tsy indriko kely eo amin'io ihany koa ny forage ny rano mamelona ny mietsy atosika efa mipony tsy miteny hoe fokotanena amin'ny telopolo fa hoe le eo amin'ireny vohatra eo amin'ny eninalina olona eo satria mipony mietsy atosika zao fa ny amin'ny rahetsy raha tambatra miaraka amin'ny fokotany rehetrarehetra ny loharano sotroin'ny olona zany na ny forage izay hoe ny rano loha iny amin'ny commune ny fototrafitrasa koa amin'ny commune fa manao an'ilay fermage métaillage izay amin'ny fitantanana tiako resahana eo amin'io mihitsy ny forage anay
izay efa nidimbiasako tamin'ny mpitondra teo aloha dia nanatsara tato arina misy fiatraikany ratsy be ho an'izay rano fisotro madio an'ny olo zay kanefa ny atreto mandraky teny androany mbola tsy nahazo famerenana hoe monsieur le maire zao ny andaminantsika nyty resaka rano ty vahonona monsieur le maire tamin'ny anao efa be ny tanàna satria anao fa manda faharoa zao tamin'ny anao be ny tanàna fahatelo matanjaka ianao zany resantsika kely zay rehefa aveo fa le hoe vao nanomboka zany hoe tsy nanontany anareo tanàna zany ny fitondram-panjakana hoe tamin'ny voalohany andao anao tanamasoandro dia eto tonga dia mifaritana zany hoe eto fa tsy mba niera zany hoe aiza misy tany malalaka angamera ara-teknika ara-tontolo iainana mandeha misy tany malalaka ao ka tamin'ny malalaka ao le nyteneniko teo hoe 340 hectares tany rano sy ny ala tamin'ny fotoanandro zany hoe eoforeo izy tsika fa zao moa ny ministère ny environnement sy ny développement durable no mitantana ny rano sy ny ala zany hoe tany ministère ny environnement izy io zone de reboisement misy dikany be zay hoe maninona izy io no natao zone de reboisement nanareo ianao ny asa tamin'ny ministère ny kolotsaina sy ny communication serasera taloha ary tadidiko mihitsy tamin'ny mbola nakelikely anay manao reboisement tany saronareo zany teny amina za teny voilà ny tiako resahana misy dikany be zany hoe itoerana io maninona natao zone de reboisement aty arina nefa izy natao resaka promotion na nouvelle ville dia mipetraka aloha mibarainko izahay dia tsy nampahalalaina tsy nampahafantarina fa araka ny teneniko tena ampiandohana hoe pavoa médiatique tamin'ny vaovao hoe hoafindra ny Ameritseatosika ho ny tanamasoandro zany hoe mialohany anaovana tetikasa anankiray raha ny tokony ho izy enquête no mandeha voaloha fanadiadiana na ara-ekonomika na ara-sosialy na ara-toekarena na ara-tontolo iainana zany ny fomba fataovany antsika moa amaivanintsika ny lalam-pifanana amin'ny anjery-manontolo ankehitriny satria ny manampahaizana indray zao ny somary mandefindefitra no ny businessman ngamera rehefa mijery amin'ny Ameritseatosika ny olona zany angamba janony eo ny resaka tanamasoandro mazava ny hevitra ao fa rehefa mijery amin'ny Ameritseatosika dia be dia be ny olona miresaka zany tena mpanan-karem-be mimponinao Ameritseatosika tsangatsangana daholo ny trano avo be sy ny sisa nefa ny olona mpanelanela mpividy vary any Manalalony sy any Ananina dia mandalo Ameritseatosika dia inona lefa ty andrenivohitra zany hoe tena resaka tsy mamokatra zany ve Ameritseatosika elako tsy mpanan-karena be ozy izy ianao asiako resaka kely aloha zay hoe ny fatafitana misy karazany anankiroa misy olona tafita amin'ny fianarana zany hoe ny fianarana nataony dia mivadika ressource miverina any aminazy fatafitana faharoa mety nanao investissement izy zany hoe misy olona tafita fa tsy voatery ny anatra izy fa manana intelligence financière fotsiny zany hoe maranitra ara-bola ary misy karazan'olona natokana ho an'izay fa ny indro kely fotsiny amin'ilay karazan'olona manana an'izay intelligence financière zay fotsiny fa tsy manana tsy mipetraka loatra le resaka cursus na resaka intellectualisme indraindray izy ireny mety tsy izy rehetra hoa mifona koa mialatsiny amin'ny mpanaraka mety mamevana ny mpanao kolokolo satria mety complexe izy indraindray hiditra birao dia manao totondro vola fotsiny dia nakarakara ty taratasy ty satria zay ny fomba ny mpanambola amin'ny akapobeany indraindray dia raha Ameritseatosika zany resantsika za tena miara-miasa amin'ny mpandraraha eo atoerana vaventy dia za mahatsikaritra hoe manana an'izay intelligence financière zay ny akamaroan'ny olona amin'ny resaka fandrarana dia izay mahatonga naniezaka be nampianatra ny olona nitaizany olona tao hoe eo lay traikefanareo amin'ny fahaizana mitady vola fa itsika koa sady anova toe-tsaina izay idiranao izy raha teo ianao hoe fanitelo mandaa zay dia tsy hoe mafy be na mafy be angamba fa nisy filozofia nentina nametrahana anazy ka anatin'ilay fandrarana mamokatra izy mamokatra ny culture de contre-saison efa nyteneniko teo mafy be izy satria mamatsy antsenany namontana nosy be mahitsy zao manarakaraka azy aty arina tsy resaka tody ny resahako fa le tahaka n'ilay volyavitra andresahako teo ny legioma etsetra dia eo ihany koa taloha atsika moa ny eritreritra hoe hisongona ny Comore amin'izao nefa ny taloha ndreo Comore sy an'ireo manko mpihinana sonjo sy vomanga be fa anisany vokatra sonjo ao Ameritseatosika sy ny vomanga dia miondrana ny Comore tsy haiko efa mandroso ve ny ara-toekarenan'ny Comore zao dia efa tsisy tsony zany hoe any Ameritseatosika amin'ny makasonjo sy ny sisa hitako mivainga an'izay tiako resahana koa amin'izay resaka hoe fandrarana zay mamokatra izy mamokatra dia eo koa ny vary
fa tsy ny vary vokarina rehetra ao amieritsetosika akory de hoe amieritsetosika daholo fa misy an'le fomba fiteny reo mpikaramarika ny teninao hoe pakany ambany andrefana zany hoe nifatra bongalava iny ambalanirana ambotromby etsetra iny a de le olona maranitra aratsaina amin'ny lafiny arabola raha manana 15-13 izy na 911 anankiray afaka roa taona iny mety foatoana foakatara satria itsika mety mahita hoe akotry de vary ny hitatsika fa ny azy tonga de mety volana hitan'izay intelligence financière zay mampatonga mieritsetosika hoe vetivety kely tsy za tena hoe tsy manao fomba fijery vilana hoe reo vao mahita olona manan-karena kely de hoe reny ony nanao an'zao reny nanao an'zao fa namakafaka ny tena ihany koa moa sociologue raha teo de mba mandinika kely hoe zao ny tena antolona izy ny gasy rehefa hoe manana de nangalatra zay Fa tsy nametsifetsy zay fa mokoa reo fatra avy any Manalalondo reo a la plupart ny fatra Manalalondo miangony eo mieritsetosika daholo ny fatra Manalalondo koa za masamy teny hoe manana intelligence financière be izy feno andreo mieritsetosika feno andreo Anosy feno andreo 67 a ary mahafinaritra ny zareo a de izy rehefa miasa de miasa zanakam-pielezana zany tena miparitaka mihitsy ny mieritsetosika resinareo ohatra Ivomamo rehefa tena jerena ny talàna nefa chef lieu de district ary Ivomamo sao de mba mitomany an'izay nareo mieritsetosika eo hoe anangana district anankiray na hoe afindrao mihitsy raha ohatrana tsy possible no hoe afindrao ny district mety zavatra tsy de mitombona loatra zay fa ny mety possible mety hoe envisager ny fanjakana de hoe anangana district iray manokana ho amin'ny mieritsetosika fa zao raha ohatrana manokana tsy de mahay am'izay a inona ny antony ohatran'le resaka commune urbaine teo ihany tsy aloha ve aloha apetraka tsara ny fototra-fitrasa mifanaraka ny ma district azy de miomana io foana manko mavoatsika ny teny ny lasa aloha ny resaka ny lasa aloha de ny fanatanterahana rehefa aveo olana be fa homanina aloha hoe inona avy ny rafitra mifanaraka amin'ny district troisième mandat ianao zao resahantsika de ho zako hoe mafy be farany teo nefa ianao de tsy nanana adversaire nandresy tsy niady ekenao zay ya fa maninona de mahafapo anao ve zany hoe ianao rery ny candidat de tsy amin'ny mahalehilahy zany amin'ny mahatanora hoe ahoana ny hoe mahafapo tsisy afapo zato isan-jato 2015 ny latsaka voalohany tena valo ny candidat ny 2019 anankitelo ny farany teo tokana ny tenako nefa fantatrareo a tsy ao ampanoatra ary ihany koa tsy mpanaratra rendrano misy ny atao hoe politika centrisme inona nampatonga an'izay nahafapo ana aloha de hoe folo taona ny namola volako any mieritsetosika satria talohany 2015 tao de ohatry ny firenetsika am'izao mihitsy hoe ady la politika conflit d'intérêt mety resaka misy koa na questionna mafia etsetra fa rehefa mipetraka teo ny baikony la esprit ana patriotisme de izay fibaikony fitiava-tanindrazana na metrahana filozofia hoe apetrakatsika ny fihavany eto mieritsetosika voalany voalohako ny tenako de nanantona tamin'ny mpifanandrana tamiko paix à son âme ohatra hoe ny tompony kartina monsieur Fall tompokla paix à son âme ny mpandrarava venty izay faharoa taorinako ny mapara tam'izany ny HVM moa ny teo amin'ny fitondrana tam'izany eo ihany koa ireo team etsetra misy isan-karazany de misy indépendant koa zahay a fa tena tsy mino ianao monsieur Joary raha manaraka an'ity izy de tena tadidina fa zany no tety varavarana hoe vita ny politika politicienne fa raha misy hevitra tianareo de aza misalasala fa vonina izay tanatohatra nataoko zay de ngeza be tamindrareo de rehefa mandeha an'izay mifanentany na raha-potitra fitrasa satria zay tsy mba nisy hoe mpamatsy vola be raha subvention spéciale andresany sy de misy an'izay fa nametraka an'le capital humain de enthousiaste be ny olona nanampy anay indrindra mpandraraha indrindra reo mpifanandrana ara-politika tamiko reo de tafapetraka tsikelikely lay politika an'le hoe fihavanana zany hoe niezaka zany tena nampivondrona ny rehetra de mba telo sisa ny 2013 ny 2019 plutôt zany hoe lasa sandwich teo anelanelan'ny team sy mapara ny 2019 politiquement de vita ndray ny fifanandrinana de nanantona ny team de nanantona ny mapara 2019 io resaka io tsy miatotsika raha misy eritreritra reo vonina de izay filozofia izay koa ny tezaina ny olona rehetrarehetra zany hoe fireakevitra foto-kevitra
tamin'ny rehetrarehetra zavatra natao tonga ny 2024 tsy hoe zany tena zavatra na zany maindrindra fa ilay fanetretena ny ezahanao na ny kolokoloana ny olona rehetra nandritra ny folo taona mba tsy hoe ny politika politisianina nanimba azy sy ny fitiavatena sy ny maika any am-pochon fotsiny dia tafapetraka izay filozofia zay dia zay ohatrany hoe automatika ilay candidat unika fa tsy hoe zavatra ohatrany tetavana volamena be koa nefany fa ohatrany hoe automatika tsy niady tamin'ny fitondrana zany nge raha hitanao amin'ny kritika resaka tanamasoandro eto hoe tsy politika politisianina fa question technique satria mba malala koa ianao hoe ampanetretena ny tena resaka aménagement de l'espace aménagement du territoire resaka urbanisme no taranja ampianaran'ny tena ao amin'ny département géographie ny faculté en lettres sciences humaines izazy zay mba ao anatin'le izy ve dia hosakana zany hoe raha miteny a zany dia sehatrara teknika dia ohatr'izay foana ihany koa tamin'ireo resaka hoe fifanandrinana ara-politika teo hoe tsapandry zareo hoe objectif kokoa ny tena ampanetretena rehefa miteny fa tsy hoe manao alakopika tsy tiako tare misy Andriambolanarivo Parso zany rassembleur ao Meritsantoska mahavita miteny an'izay ianao tena isorako an'ny tompo isorako an'Andriamanitra fa zay mihitsy ny mission ataontsika hoe mission divine ve nametrahana ato Meritsantoska ary natonga anana sany teny hoe troisième mandat ity mandat ako farany satria misy indray mission mety iantsoroana manaraka raha sitrapon'Andriamanitra inona le izy mbola tsy fantatra aloha mbola tsy officialisé anao politika am'izay eny manao politika ianao zao mahatonga mitondra tanàna fa ngezangeza kokoa nametraka zavatra teo amin'ny faritra kely anankiray tsika mitovy rafitra ny firenena sy ny CTT collectivité territoriale décentralisée raha mitovy rafitra reo satria sady misy organe exécutif organe législatif organe judiciaire ohatr'izany koa ny commune ny député kely eny amin'ny commune dia ny conseiller ny rafitra mpanaramaso ohatran'ny ACC tao niveau firenena dia ny district ny tribunal administratif ny tribunal financier dia hitako hoe ny ilaina be zay traika efa folo taona zay inona moa ny olona raha-mba etritsika anatsarana firenena 2028 io sitrapon'Andriamanitra anao ianao anao zany officialy zay matonareo mampiasa nytony zavatra tony nytony serasera tony dia tsy natao resaka officieuse fotsiny ngambe izy tony fa mety officialy ihany koa ya miomana am'zany ve na zany na tsy zany sa tena mbola eritreritry Parso Andriambolanarivo fotsiny zanao zao sa fa misy fiomanana ny fitondrana ny zavatra tsapako raha par accident foana no andraisanao fahefana lesoka be ny etindindra efa aveo fa raha nilatsaka raha nanana vision à long terme depuis efa hatramin'ny 2010 2011 2012 2015 nefa vao be ny tanàna dia efa nisy fiomanana ara-tsaina ara-panahy ara-batana ary ny fiomanana amin'ny resaka ara-pitondrana no mampirindra ny fitondranao rehefa aveo ny omana no be ny tanàna fa ny omana ihany koa ny amin'ny sehatra ambony zany hoe raha fiomanana ny teneninao tsy misy zavatra tokony asakana na tsy irisona amin'izany tsony satria tongotra ambian-dakanao izy ilay tenintsika izay ya anangana toko politika isandrahaka eran'ny Madagasikara efa mandroso amin'izany zany zao efa fantatra le antoko angamba ny fahaiza mandamina nentina miady satria betsaka ny zavatra sahany mbola misy fotoana rehefa tonga ny fotoana anankiray rehefa mbola tianareo dia asainareo vonina foana amelabelarantsika kely misy kokoa ary zay fotsiny ataontsika taina ny vinam-piarahamonina ary non zay azotsika efa resahana dia zao hoe Parso Andriambolanarivo dia vonina irotsaka ho fidiana filoham-pirenena amin'ny 2028 ny vinam-piarahamonina anao anatin'ny fotoana tsara faran'izay fohy raha vitanao mamidina azy azafady to ny firian-kevitra be deaibe mety misy manana firian-kevitra fédéralisme mety misy manana firian-kevitra état unitaire mety misy manana firian-kevitra fanovoan-drafitra mety misy manana firian-kevitra Madagasikara ho amin'ny malagasy be deaibe zany hoe raha resaka fanadiadiana na resaka cursus na universitaire misy fomba fiteny zay hoe l'hypothèse et vérifiée rehefa hain'ny mpianatra anankiray mpandalina anankiray manao mémoire anankiray ny mamelabelatra ny hypothèse ny hevitra tiany atongavana
dia amin'ny resaka sciences humaines tsy misy ny hevitra diso fa pragmatisme niny ahoana ny capacité an'ilay olona mirealiser manatanteraka azy zany hoe rehefa miresaka firian-kevitra anankiray ianao dia misy volet be deaibe io économique social politique culturel dia rehefa hain'lay mpiadina na mpanao mémoire na mety PhD io na master io no mandrindra an'izay rehetrarehetra zay a ampifandraisany amin'ireo volet be deaibe ireo dia marina foana ny heviny tiako resahana titemy meloa efa be deaibe ny firian-kevitra nitsangana teto Madagasikara fa eo koa ny pragmatisme mety misy faikely eo anatin'ilay izy za tsy teny hoe ninizany tsara ninizany tsy tsara tsy anjarako no mitsara satria zara miteny eto hoe ny hevitra mety dolo rehefa hain'ilay olona mandrindra azy fa ahoana ny anaty resaka pragmatisme zako dia resy lahatra amin'ny firian-kevitra resaka ara-pihavanana ho an'ity Madagasikara ity satria efa nandritra ny fotoana helitsika tsy miady fa nikopay akelika ihany tsy dia manana loatra tsika n'ilay antsoina hoe conscience collective tsy manana loatra tsika ilay antsoina hoe valeur collective raha atao a Rwanda zao tsika dia nahita n'ilay adiny Hutu sy ny Tutsi rehefa avy eo an'izay izay zavatra izay no nampisy conscience collective ho andrareo hoe tena mila tsahatra ty ady ty hitanareo Rwanda fa vetivety dia niarana fa ny situation misy a Madagasikara amin'izao dia situation cancéreuse zany hoe tahaka ny omamiadana misoko miadana eo potika kely ny kolotsaina dia potika kely ny politika dia potika kely mipotika tsy kelikely daholo dia io hitantsika io zany hoe zany rehetrarehetra zany a nisy fototra natonga an'izany mety talohan'ny fanjanahantany satria mety nisy ny hégémonie merina fanjakazakany merina tamin'izany tsy resaka adi-poko ny resahako eto ary tsy andrangitra an'izany a satria tamin'ny andro ny esclavagisme irahantsika malala ny izay zavatra hoe mety hoe mety misy ny avy any amin'ny faritra rehefa tonga ny colonisation dia mety mifavoriser an'ilay colonisation sanatria ny vava ve ataoko sanatria dia rehefa avy eo amin'izay nandeha ny première république haintsika angamba ny tiako ambara tiako tenena zany a tsy manana loatra tsika n'ilay valeur na conscience collective raha malagasy ray rehetrarehetra hoe ity tahaka ny tao Rwanda tahaka ny tany Allemagne tao aorian'ny nazisme sy ny sisy reny fa raha manana an'izay tsika ary raha misy leader anankiray mahavita mametraka an'izay a marina fa efa nampisy valeur collective na conscience collective be ilay Barea teo fa ny olana kely fotsiny Barea nandalo fa ilay zavatra mitoetra dia za resy lahatra zany hoe noizako kely anazy vetivety azafady indrindra mila trandrahana io fihavanana io satria rehefa miresaka fihavanana nge dia tsy maintsy misy volet économique social politique kolotsainy dia izany rehetrarehetra zany nefa boky mihitsy boky anankiray za tsy teny hoe ny ato-dohako rery dia mahavita an'izany fa miezaka fotsiny araka ny teniny hoe manao rassemblement être rassembleur andreo mba communauté intellectuelle maka ny hevitra ny rehetrarehetra andrafitra an'izay na dia efa nandrafitra aza fa tsy dia fombako moa le miteny mbola zavatra kibon'ny omby fa hitanareo izy rehefa tena vatapitra ny fotoana antsika fa ty tsy azoko ho bediny mpijery sy anytananao an'ity ny olona rehefa mandeha mekandrefana makany amin'ny lalam-pirenena voalohany zany dia problema be ny fifamovozana zany mainga eo anosy be anosy zato sy ny sisa misy vahaolana amin'izay ve satria be deaibe ny olona avy any aminareo any miasa ty mianatra ty sy ny sisa le embouteillage eo anosy le embouteillage zany tiako resany inona ny vahaolana mbola tsy voapetraka le flyover efa saiko tsara be any izy iny satria nisy vinavinana flyover fa tsy fantatro moa mitoy an'izy hoe nanakory fa fomba fijeriko azy satria mpampiasa ny lalana iny ny tena misy fotoana rehefa mamonjy fampianarana eny amin'ny anjery manontolo dia arak'izay hoe le fampandrosoana tsy voatery alaina zavatra sarotra be hoe anao zavatra illusion be tsika na utopika fa misy vahaolana maromaro izy iny nefa azo tanterahana ary ataoko hoe zaka ny budget public ihany na ny budget d'état zany hoe misahana ny ministère ny finance azo jerena azo eritreretina ny mety amakina lay lalana ohatrany asinareo raha matsikahatra misy an'ilay lalana ery anosy avaratra aty atsara sotra izay namaolana ny makenena sabotsina mena sy akalikely iny pavengy iny lalana tamin'izany fotoanandro iny nanaovan'ny fitondrana anazy teo aloha pave tsy zavatra hoe miangitraingitra be
fanavaolana ngezabe dia misy azo atao ohatr'izay koa amin'ny lalany ohatra nefa misy nge leo makia itsy amin'ny makia tonga dia mitsorovaka makany ambatomborava any ambotro manjaka iny mivoaka ty ambotro manjaka afa le ambotro manjaka fa le ty amin'ny maki Mbola tsisy stationnement mihitsy fa misy an'izay projet zay ko mantsy zay zao mbola tsy arako loatra fa fotsiny niarako zay hoe niaraka tamin'ilay tetikasa tanamasoandro anankiray dia le flyover dia tonga dia mitifitra sao dia zay le makiteneninao mety zay angamba misaotranao monsieur le maire nareo nisaorany makasitraka tamin'ny fanasana dia mirary soa tompoko tapitra ny fotoanantsika mametraka ny mandram-piona sy mandrapitra fa tompoko vavy sy tompoko lahy